misy fanambarana mazava roa tokony hiavaka tsara rehefa mandray ny fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Ndao entina mbavaka izany mba ahafahantsika tsirairay avy mandray tombontsoa amin'ny alalan'izany fanambarana izany. Bavaka isika tompo. Saotranao hatrany izay tompo mbola manana tompo-potoana, tompo-pahavelomana, manana fafana amin'ny kalalahana mandray avy amin'ny teninao. Horaisinay ho tombontsoa hatrany izany koa mangataka izay fahazahoana famelan-keloka, anananay fahazavan-tsaina fiadanam-po ihany koa eo am-pandraisana ny teninao. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Jaona toko 5 ka ny 9:7. Fanambarana izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao amin'izany soratra masina izany no ananana fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ny soratra masina ireny. Misy zavatra anankiroa zany lazainy eto hoe rehefa mamaky ny soratra masina isika dia misy fanambarana ny fiainana mandrakizay ao ary misy fanambarana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Izay no nahatonga ny Paoly apôstôly raha mamaky isika ao amin'ny Korintianina 2:10 manao hoe fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohatra amin'ny fahalalanan'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaika ny Kristy. Ny antony dia satria efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra mahakasika ny ivon'ny planina amonjena azy ianao. Ary ny fanan'Andriamanitra ihany koa no efa mampanaika azy ianao fa Jesosy Kristy no tompo. Noho izany ny fanambarana avy amin'Andriamanitra zany dia mahatonga antsika rehefa mamaky ny fanahy masina, mamaky ny soratra masina dia mahatonga antsika ahita izany fanambarana izany. Ary ny fanambarana izay ataon'Andriamanitra dia tsy mijanona eo amin'ny fahalalantsika ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra tao amin'ny Kristy, fa ny fanekentsika ny fanan'Andriamanitra izay manohy izany fanambarana zany dia ny mandrakizay. Ndao anie hovakitsika ihany koa izay voambara ao amin'ny Korintianina 1:2 manomboka eo amin'ny 9:7 ary hatramin'ny 10. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa araky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola renin'ny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Ny fanan'Andriamanitra zany amin'ny maha-Andriamanitra fanahy azy dia manambara amintsika tsy ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra ihany ao amin'ny Kristy, fa ny mandrakizay izay tsy misaraka fa antony nahatonga an'Andriamanitra nidina tetỳ ambonin'ny tany, tonga nofo ka nonona tamintsika ary manome antoka ny amin'izany mandrakizay izany. Araky ny voambara eto dia izao ny 9:10 ny tohiny dia hoe fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Azontsika hitokiny fanan'Andriamanitra io ny amin'ny fanambarana izay ataony, satria Andriamanitra izy. Ny saina lalina an'Andriamanitra mihitsy no entiny manambara amintsika ny maha-izy an'Andriamanitra voalohany indrindra ary ny fiainana mandrakizay. Koa tsy misy tokony hanozongozona ny finoantsika raha toka tena mifikitra amin'izany asa izay ataony ny fanan'Andriamanitra amintsika izany isika. Raha manisa isika dia efa maromaro ihany izay asan'ny fanan'Andriamanitra nezahantsika nofaritana manokana izay, akoatra ny efa ataony amintsika amin'ny fiainantsika manokana. Fa amin'ity fotoana ity dia tiako ny hitondram-bavaka mba tsy hovotsitra mihitsy ireo fanambarana roa ireo farafahakeliny izay hiantoka ny ho avintsika, dia ny fanambarana mahakasika an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany
ary ny fanambarana ny fiainana mandrakizay. Koa asaiko ianao mba iombona fa hisy vavaka zay tonona. Misaotranao zay Tompo ny amin'ny fanamafisana, ny fanambarana zay omenao amin'ny alalan'ny fanamasina, afaka miasa any anatin'ny fosiny sainay tsirairay avy. Ny amin'ny Mahandriamanitra, mpamonjy, mpiantoka ary mpanao ny zahatra rehetra ho anay. Efa nanomana ihany koa na dia tsy hitan'ny maso azy, mety tsy mbola ren'ny sofina, tsy azo porofoina akory, kanefa matoky anao ary mino anao zahay. Toy izany ihany koa ny fanambarana mahakasika an'izany fiainana mandrakizay izany eto amin'ity toerana voafetra ity, fiainana voafetra, ny fisainana maha-olombelona voafetra Tompo, no tiana indrindra noho ny asan'ny fananao masina mba ahatakatra sahady ny mandrakizay zay homaninao anay. Koa ataovy mafana ato anatin'ny fonay ny faniriana ho any amin'izany mandrakizay izany, fa tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.